Andriamanitra mbola be misorananao indray izay satria mbola mitantanao sy novilinao ka tapavory eto amin'ny tempolinao masina ity. Satanao izay satria lehibe ny famonjam-ponao Andriamanitra. Ankehitriny izay dia aritsay aminay ny fanahy-masonao mba hananay sy handraisanay ny teninao. Raha hovakila aminay ny teny misoratra masina Jesosy dia sokafy aminay, sokafy ny fonay mba hidirana izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nentinay mangisy mandrakatram-bavasana. Amen. Isa
hitsakitsaka ary dia lany voamanidina. Ary ny sasany dia voafafy tena von'ny vatolany. Ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mamomamo. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsihy. Ary ny tsihy ary naniry tany dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry mpanamoa sahato eny. Ary rehefa nalaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina hoe miaina ao izy iaina. Ary ny mpianana manontany azy amin'ny fanao izany dia hoy izy ianareo no nahavelaka zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy ahiny ary hareny fa tsy hafantatra. Koa izao ny hevitry ny fanoharana. Ny volo dia ny tenan'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandeha nefa andro dia voloka manaisitra ny teny ao am-pony fa nao iny izy ka ho vonjeny. Ireo teny ambony vatolany dia izay mandeha sady mandray keny amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ireo fa mihy vetivety ihany. Koa izay andro izay olony fakapana dia mihemotra izy. Ireo teny amin'ny tsihy dia izay mandeha fa noho mandeha izy dia voageja amin'ny fiahiana sy ny harena ary ny fafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavana. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandeha teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa ny faharoana. Why?